Ampivaliana trandriavana imbona antsika eto an-tranon'Andriamanitra amin'izao maraina ny 4 Jolay 2024 izao. Ho aminareo ane ny fiadanan'ny Tompo. Ny salamo faharoa amby 20 no iarahantsika mamaky ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Salamo faharoa amby 20 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra dia vakian'ny mpitarika, ny andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy iarahantsika rehetra. Voalohany hatramin'ny fahaefatra vakian'ny mpitarika, andininy fahadimy hatramin'ny fahasivy isika rehetra. Mitsangana hanome voninahitra ny Tompo isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any an-tranon'i Jehova. Ny tongotray efa mijoro eo anatin'ny vavahadinao ry Jerosalemo, dia ianao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Ano hiakaran'ny firenena dia ireo firenen'i Jehova, mba hisaotra ny anaran'i Jehova. Fa any no misy seza fitsarana mipetraka, dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida, mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina ane izay tianao, fiadanana ane ho anatin'ny mandanao, fanambinana ane ho anandampanao. No ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ane ho ao anatinao. No ny tranon'i Jehova Andriamantsika dia hitady izay ady tsara anao aho. Amen. Hivavaka isika. Anao Andriamanitro ny laza, ny dera, ny voninahitra, ary anao mandrakizay torizany. Misaotra ny taridalana anay tamin'ny tanam-pahasoavanao, nandritry ny alin'iny, ary nanoana anay ho tonga soa eto an-tranonao amin'izao maraina izao. Misaotra noho ny famindramponao na mangina ho anay sahady raha vao niratra ny masonay, ary mbola mamindra fo aminay ianao raha mandray anay eto an-tranonao amin'ity ora sy fotoana ity. Eny Tompo, tsy hitanay ho tany saina ny tsy fahatanterahanay, ary ny sitraponao dia betsaka no tsy voarakay. Noho ny haben'ny fitiavanao dia tonony aminay indray ny teny hoe voavela ny elokao, ary dia irao ny fanahy masina ho aminay tsiraray avy reto anenika ity fiangonana ity, mba ho tsapanay ny fanatrehanao, ary ho hitanay indray ny tavanao sy ny voninahitrao. Ampaherezo amin'ny alalan'ny teninao izahay raha ho vakiana sy ho toriana izany. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Mika 4:1 hatramin'ny 7. Mika 4:1 hatramin'ny 7. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo izany. Ary izao no tonga any amparany. Ny tendrombohitra misy ny tranon'i Jehova dia orina eo tampon'ny tendrombohitra, ary asandratra ho avy noho ny avoana, ary ny firenena hitanjozotra hankany. Eny, maro ny jentilisa no hiaingaka hanao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitry Jehova, ho any an-tranon'ny Andriamanitry Jakoba, mba hampianarany antsika ny amin'ny lalany, ka andehanantsika amin'ny atorony, fa avy any Ziona ny voan'ny lalàna, ary avy any Jerosalema ny tenin'i Jehova. Ary tsara ny adin'ny firenena maro izy, ka hampiaiky ny firenena mahery hatrany amin'ny lavitra. Dia nefy ny saba no fangady ireny, ary ny lefony ho fanetezam-boaloboka. Ny firenena tsy hanainga sabatra ifamely, na hianatra adintsony. Fa samy mipetraka eny ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy, ary tsisy anaitaitra azy, fa ny vavan'i Jehova tompony maro no efa niteny. Fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehova Andriamanitsika mandrakizay tory. Amin'izany andro izany hoy Jehova, no hanangonako ny mandringa sy amoriko izay noroahana mba amin'izay nampahoriko. Ary ny mandringa no apetrako ho sisa, ary izay noroahana lavitra ny firenena mahery. Ary Jehova anjaka aminy ao amin'ny tendrombohitra Ziona hatramin'izay ka ho mandrakizay. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
mika toko faefatra amin'izay novakina teo dia ny andininy fahadimy no iarahantsika anatin'ny afatr'Andriamanitra. Iara-mandeha amin'ny tompo Andriamantsika ny isika eo ambany fitarian'ny fanahy masina. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, fa ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamantsika mandrakizay tory. Mika mpaminany riavana dia iray amin'ireo atao hoe mpaminany madinika 12 izay naminany tao Joda, ny tapany atsimo amin'ny firenen'i Israely, tokony ho tamin'ny taonjato 9 talohan'i Kristy. Tamin'izany dia niainan'ny zanak'Israely ny fandrobana tany, nataon'ireo mpanao didiko fe lehibe, ny tsirariny eny amin'ny fitsarana ary ny fahasarotana samihafa teo amin'ny fiainana. Enina dia teo amin'ny fiangonan'Andriamanitra azy dia nisy ireo mpaminany izay tsy nandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny bokin'ny Mika dia misy afatra mifangaro. Indraindray dia milaza ny afatra fitsarana, milaza famaizana, fa vetivety eo dia manambara indray ny fanarenana, ny famonjena ataon'Andriamanitra ny bokin'ny Mika. Koa ity toko faefatra ity dia milaza indrindra ny fikasan'Andriamanitra anarina ny vahoakany, anarina any Jerosalema ho tonga tanàna ny fiadanana tokoa. Zay moa ny hevitry ny hoe Jerosalema, tanàna ny fiadanana. Hanarina any Jerosalema, hatonga any Jerosalema tena ho loharano na ivo fitoeran'ny fiadanana sy ny rariny ho an'ny vahoaka. Dia izay no filazana eto amin'ny toko faefatra, misy ny jentilisa manao hoe andeha isika hiakatra ny tendrombohitry Jehovah ho any an-tranon'ny Andriamanitra Jakoba mba hampianarana antsika amin'ny lalany, andehanantsika amin'ny atorony, mba ho tanàna fitsiriritra, ho tanàna fitaratra, ho tanàna loharan'mpiadanana Jerosalema. Zay lazaina ato amin'ny andininy fahadimy dia misy karazana fiainana anankiroa na lalana anankiroa tena mifanipaka. Ny lalan'ny jentilisa izay tondrona eto hoe firenena, ireo tsy mivavaka amin'ny Andriamanitra ambaran'ny Baiboly, ary ny lalan'ny mpanompon'Andriamanitra izay izoran'ny ireo mivavaka amin'ilay Andriamanitra tokana, Andriamanitra ny Israely. Hitantsika atao amin'ny andininy fahadimy fa ny jentilita dia samy mandeha, samy mitady. Hoy ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo, ny firenena rehetra samy mandeha amin'ny anaran'ny Andriamaniny avy, isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamantsika mandrakizay tory. Jentilisa samy mandeha, samy mitady, ny jentilisa samy mivavaka amin'ny Andriamaniny, ny jentilisa samy manana ny fahefana mitondra azy. Fa isika kosa mifanohitra amin'izany, mandihana miara mandeha amin'ny tompo Andriamanitra ao. Mifanohitra amin'ny fanaon'ny jentilisa isika satria voalohany tondro zotra iray no andehanantsika, ny faharoa Andriamanitra tokana no iarahantsika, ary ny fahatelo lalana feno fikasana no diavintsika. Tondro zotra iray no andehanantsika. Ao amin'izao na toko faefatra amby folo andininy fahaenina milaza mazava ny amin'izany ny tompo Jesosy manao hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Izaho no lalana, tsy misy mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tondro zotra iray no andehanantsika. Ny fisian'ny karazan'Andriamanitra riavana izay tompoina no matetika tsy mampitovy fijery ary mampiady. Jereo ny firenena izay misy karazan'olona maro mitodika amin'Andriamanitra isan-karazany. Isika eto Madagasikara dia toy izany. Marina efa nitoriana ny filazantsara 200 taona mahery izay, fa mbola
ao ny fakamangidiny fanompotsiampy mbola misy ny kristianina mandray roa na misabaka vokatra zany misy fifandirana eo amin'ny firenena misy fankazahoana eo amin'ny fiarahamonina misy tsy fifandraisana tsara any amin'ny fianakaviana enina dia ao amin'ny ankonana azy raha voasamihafa ny Andriamanitra raha voasamihafa ny lalan-kizorana iarahana amin'ny Andriamanitra samihafa no mitarika dia misy tsy firaisan-tsaina maraisa saina riavana fa tondro zotra iray no andehanantsika tondro zotra Jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalany Andriamanitra tokana no iarahantsika Andriamanitra tokana no iarahantsika rehefa mamaky ny bokin'ny Korintiana isika dia tena nanaraka mpampianatra ny kristianina tao Korinto Paoly Apolosy zao any Paul zany Apolosy fa tsy tantaratra ny hoe zany Jesosy no ny amaron'ny mpampianatra no ny apetsahan'ny fivavahana sy ny antoko-pivavahana ankehitriny dia mororo saina ka very andalana ny betsaka hoe sapanana fito fafaladitoka sady te andeha ary na dia isika pino anatin'ny fiangonana toy izao azy no ny fisian'ny fampianarana tao vaovao ary manaitra dia morona any sika tsy fantatsika tsy no iza ilay Andriamanitra miteny na iza ny Andriamanitra enony iza no Andriamanitra arahindra dia izany koa ry havana ny afatra ao anatin'izao soratra masina izao ny jentilisa dia samy manaraka ny Andriamaniny fa isika kosa dia Andriamanitra tokana no iarahantsika matoki fa Andriamanitra tokana no miaraka amintsika ary aza miova na mivadibadika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ny fahatelo lalana feno fikasana no hodiavintsika eo amin'ny andininy fahadimy tapany farany ary amafisiny eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito dia izao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo fa isika kosa andeha amin'ny anaran'i Jehovah Andriamantsika mandrakizay toria dia filazana ho avy zany ary ho avy mitoya tsy manam-pahataperana eo amin'ny andininy fahaenina sy fahafito hoy ny soratra masina milaza ny fikasan'Andriamanitra amin'izany andro zany hoy Jehovah no hanangonako ny mandringa sy amoriko izay noroahana mba amin'izay nampahoriko ary ny mandringa no apetrako ho sisa ary izay roahany alavitra ho firenena mahery ary Jehovah njaka amin'ny ao an-tendrombohitra Ziona hatramin'izany ka ho mandrakizay lalana iarahana mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra dia lalana feno fikasana isaky ny mandeha ianao dia manana olazaina hitary talananao Andriamanitra isaky ny mandeha ianao dia manakambara eny an-dalan'Andriamanitra manana ny fikasana ny amin'ny lalanao Andriamanitra isaky ny mandingana tsarotsika ny teny mpanao salamo amin'ny salamo 110 andininy 5 manao hoe ahoana le izy fa nilony tongotro tsy fanazavana ny lalako ny teninao ary ny Jeremia 5:20 andininy 1:12 dia teny fampanantenan'ny Tompony amin'ny hoavy manao hoe izao malala ny hevitra iverako anareo hevitra tonga fiadanana fatsiloza anananareo fanantenana ny amin'ny farany maro ny olona riavana no miara-mandeha amin'ny Tompo fa toa mandeha anjambany tsy mahafantatra ireo teny fikasana be dia be efa mialo azy eo amin'ny fiainany ary tsy hoe ny fiainany androany ihany anio ihany na ny fiainany rahampitsokoa na ny amin'ity volany ity efa ho tapitra fa ny mandrakizay doria mandrakizay ampiana mandrakizay zany hoe mandrakizay doria zany riavana malala mifalifa mazava ny tondro zotra antsika Jesosy no lalana mitondra antsika ao amin'Andriamanitra ray matoki fa Andriamanitra tokana ny vavahantsika aza miroro saina intsony ary lalana feno fikasana no hitondrany antsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen ivavaka isika
misaotra Andriamanitra fa mazava ny lalana hitondranao anay ary tokana izany dia Jesosy Kristy manakambara aminay ianao ary Andriamanitra tsy miova hatramin'izay sy ho mandrakizay isaky ny indray mandingana ilay Andriamanitra tokana dia manambara teny tsy miova aminay mba hialo lalana anay amin'ny fiainanay tsy izay mierina sy mandalo eto ihany fa ny mandrakizay ambony ny mandrakizay dory faly izay manana anao tsy miraparapa mandeha eto amin'ity zao tontolo zao ity fa manana tanjona mazava ary tsy avelanao andeha irery fa ombanao amin'ny tana maherinao ombanao amin'ny teny maherinao dia mahery tokoa ny teninao Andriamanitra ary voniny izahay hiara-mandeha aminao Tompo Andriamanitray amin'ny fandaharam-potoananay mandritra ity anio ity amin'ny fiainanay manokana izay tsy miafina aminao amin'ny fiainanay sy ny ankonanay ao atokantrano amin'ny fiainanay arak'asa amin'ny fianarana ilofosanay amin'ny fikarakarana samihafa izay izoranay Tompo amin'ireny rehetrareny dia orenay ny feonao manao hoe ity no lalana ka andehano ankehitriny dia mbola mivavaka aminao izay ho an'ny firenenay hitanao miariary ireo karazan'Andriamanitra mitady hibahan'ny toerana indray eto amin'izao firenenay izao mahatonga ny firenenay ahitana tsy fitoviana fijery ary vahoaka mifanipaka mifandritaka eny mitady hifamono azy dia mametraka ny firenenay eo ambany tanam-piadananao izay Andriamanitra ampaherezo ny fiangonanao manerana ny tany mba tena ho ivotoeran'ny fiadanana sy ny fitoniana ary andrandrana ny rariny sy ny hitsiny eny amin'ny fiarahamonina eny ka ho fanasina sy fahazavana tokoa dia akambanay ny vavakay amin'ny nampianaran'i Jesosy manao hoe Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra meo anay an'io izay nasahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Mitsangana riavana hijoro vavolombeny sika hanambara ny finoantsika araka ny fanekemponoana laharana 7. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany Andriamanitra dia fanahy Andriamanitra dia fitiavana Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fonombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho tonga izy hitady sy hamonjy ny very izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana izy dia tsy miova ho malisaina io ary mandrakizay mino ny fanahy masina aho izy nanambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika ho tena iray ny fandresena izay hoenty mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika Tompo ampitombo ny finoanay amen. Raiso amin'ny fahatokiana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny Tompo hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo hamindra fo aminareo hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo hanome anareo fiadanana mandiana amin'ny fifalian'ny Tompontsika amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen.